Je ne pense pas que j'aurais entendu ce message ailleurs, si ce n'était grâce à la radio. Lorsque nous l'avons écouté à la radio, cela nous a permis de mieux comprendre que le 7e jour était un jour de repos et que nous devions aller à l'église le jour du sabbat. Cela nous a convaincus d'aller à l'église le jour du sabbat. Je ne pense Que Hope Channel et Hope FM puissent continuer leur travail et toucher davantage de vies à travers le pays. Merci pour votre soutien. Manasantsika ry tsangana hiaraka hivavaka. Ray masina tsara indrindra any an-danitra mbola misaotra anao indray izay nandre ny hafatra ny amin'ny asa misionera maneran-tany. Eny amin'izao andro faran'izao dia mampiasa ny fitaovana rehetra ianao handrenesanay ny hafatra rehetra, n'aiza n'aiza misy anay tsirairay avy. Dia misaotra tompo noho ny fahasoavanao, ahafahanay mandre ny teny rehetra, ahafahanay mampita an'izany amin'ny ankohonanay, amin'ny mpiarabelona aminay rehetra, ary ely eran-tany. Dia ny fanatitra izay ataonay tompo malalo mba havita be amin'ny asa maneran-tany ka tsy ho ela dia ho paritaka ny hafatra ary andray an'i Kristy avokoa izay rehetra. Izany indray ny rianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto am-piandrasana dia ataontsika ny hira madiva ho lasa ny andro.
Zatigas de Atotika n'ira cheler que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi? Près de toi, je me sens bien. Amen. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue et bon sabbat
Donc, comme vous le voyez, on va maintenant passer au moment des annonces. Comme à notre habitude, donc on a un thème par mois. Et donc, le thème de ce mois-ci, c'est les Écritures et l'ancien du mois et l'ancien Sinde, à qui je vais... Ça vous convient ou non? Hein? Manila? Lasha revenue Raha efa kotrao.
Et le groupe WhatsApp qui donne toutes les informations. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Aussi aujourd'hui, donc le culte sera diffusé en direct sur YouTube. Là, j'ai pas mis, mais c'est AmiDF. N'hésitez pas à partager aux personnes qui souhaiteraient suivre et qui ne sont pas là aujourd'hui. Et je laisse la parole du coup à l'ancien Sinde. Falmerabatsika androany zany fomba mahazatra moa eo anivon'ny fiangonana rehefa misy olona te hiditra ao anivon'ny fiangonana dia misy lecture anankiroa. Androany zany deuxième lecture ho an'ny anabavy Josia zay angatahana ny fiangonana, ny membre ny fiangonana Laselle Saint-Cloud anangana ny tanany amin'ny fandraisana an'izany anabavy zany. Ka mangataka antsika zany zay mandray sy manaiky ny anabavintsika Josia ho tonga ao anivontsika dia anangana ny tanany. Saotra indrindra toko misy hevitra mifanohatra amin'izay ve? Tsisy hevitra mifanohatra ka dia tonga soa zany ianao anabavy Josia eto amin'ny fiangonana Laselle Saint-Cloud. Makasitraka tompoko. Donc je vous souhaite à tous un très bon sabbat et pour les autres informations si besoin, donc les toilettes elles sont sur la gauche à l'entrée, quand vous entrez c'est tout droit. Pour les hommes c'est directement sur la gauche et les femmes il faut monter. Voilà, donc quand vous allez à gauche il faut monter les escaliers. Voilà, merci à tous et bon sabbat. Mangataka ny chorale maranata rehetra ihany koa mba hivoaka atsy amin'ny salle ambadika etsy aoriana etsy azafady. Merci.
Katakatsika zany tsangana dia hira eto azafady.
nandratra anao aho ry Andriamanitra mpandrakako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory, ankalaza anao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao matahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindran-danitra, indreto ny vahoakanao eto amin'ity toerany amin'ity maraina ity, miondrika manoloana izay fiandriananao, fenony fananao masina izay tompo, arengane ka ianao no velona sy anjaka amin'ity fotoana ity, ary mandrapatapitra ny mandra-piverinao tsy ho ela eny amin'ny lanitra. Anaran'i Jesosy nangatahana izany. Amen. Zao sika dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny fiderana, fa amin'ny alohany anaovantsika ny hira dia hiaraka mamaky ny salamo isika. Jehovah no mpiandry, tsy hanan-java-mahory aho, mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondray eo amoron-drano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy eo amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava aho. Anomboantsika ny fiderana dia ataontsika ny hira fa 530 sy 700. Thank
lasina Vavimalala indraindray eo amin'ny fiainantsika dia mandalo tezera. Inona no tokony ataontsika rehefa mandalo izany tezera izany sika? Ao amin'ny Abakoka 3:7 ny andininy 7:10 dia milaza hoe na dia tsy mamontsy naza ny aviavy, na dia tsy manome voa zany vokatra eny an-tsary dia ahoana? Mbola hiderana an Jehovah ny anana sy ny Vavimalala. Ka ho tanteraka amintsika izany hiara hiderana Andriamanitsika amin'ity hira izay voasoratra eny amin'ny tableau ity. Maingetahitan'Andriamanitra ny fanaiko dia Andriamanitra velona. Raviana no tonga aho ka iseho ao anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra ô, mitanondrika ato anatiko ny fanaiko. Izany no ahatsiarovako anao eo amin'ny tany Jordana sy eo amin'ny Hermona ary eo amin'ny tendrombohitra mizara. Isaorana anie Jehovah, Andriamanitra n'Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Hamaranantsika izao fotoam-piterana izao dia ataontsika ny hira izay miseho eny amin'ny tsipirindrina. Dia manentana antsika mba hira mafy.
eny ary tonga eo amin'ny fotoana metrana zao fotoana zao mafaka isika ka asaina itsika raha mety ny fomba fitoerantsika mba hiaraka andoalika ivavaka itsika raha toa moa somary manano sarotra dia hijanona amin'ny zay toerana mahamety atsika isika. Tompo Andriamanitra ilay tiana indrindra ny an-danitra any eo. Indreto ny vahoakanao, miankohaka midera sy manome voninahitra anao. Fa lehibe tokoa ny fitiavanao, ny famindraponao sy ny fiarovanao nandritra iny anemaniny ka dia indreto izahay ny tantaninao tafavory eto indray. Misaotra makasitraka indrindra noho izany fitiavana lehibe izany. Tompo Andriamanitra eo, mamela dia mamela indrindra ny tsy famendrehanay. Raha nisy fiteny nandratra ny namanay, na mety nanononim-pona ny anaranao dia ifonana ireny. Raha misy fihetsika natao, ka mety nanala-baraka ny anaranao Andriamanitra ay. Tompo, mifona aminao izahay, mamindra-fo aminay tsirairay avy. Ary hitanao sy fantatrao avokoa ny anatin'ny fona ilalilany, ianao ane amafa sy ikosika izay rehetra tsy nambolenao. Ka amin'ity sabata ity dia mangataka izahay fanamasinana ary fitahina tahaka ny fandrotsakao amin'ny zanakao isaky sabata tahaka izao. Dia mba tsy ho diso anjara amin'izany ane izao vahoaka rehetra miankohaka eto anatrehanao izao. Tompo Andriamanitra, vavaka manokana aminao mba ahomba ny molotry ny rahalala lalatiana izay amahana ny vahoakanao ny teninao amin'ity maraina ity. Ho ampiasainao tokoa ane izy ho fantsona velona apita izany afatra izany. Ary ny angatahana aminao dia sokafy ny fonony tsirairay avy. Mba ho toy ny tany tsara amafazana izany voa izany. Ka amobe ary hoentinay kosa rehefa mivoaka eto izara ho amin'ny manodidina anay. Ity fotoana ity dia apetraka manontolo eo ambany fanapahanao Andriamanitra ka hampangino ny feo hafa rehetra ary misandrata ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any. Misaotra indrindra. Amen. Amen. Ny fiangonana adventiste malagasy ao la Saint-Cloud izay isoloanay misy olona maromaro eto sy izay menada ary ny professeur Andemanarivo Mananarivo Lalatina dia faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana izay anaovantsika fiderana sy fiankofana amin'Andriamanitra ity. Ka zao faly miarabantsika rehetra zany matombokontsika amin'ireo izay olona voasambany miaraka amintsika eto androany. Mbola tsy nitan'izany fiangonana la Saint-Cloud zany, mbola tsy nitan'ny endrikay zany fiangonana Saint-Cloud zany dia mangataka anareo mba hitsangana izay voasambany mba mahitanay amin'izao fotoana izao. Mangataka antsika rehetra hitsangana fa hisy zavatra ho atolotsy ny diakona ho anareo. Aza miafahafa isika. Mangataka antsika mba hitsangana misaotra betsaka. Izay voasambany miaraka amintsika androany.
fahasoavan'andriamanitra ny eo aminareo tsirairay avy a ka izao fiarahantsika izao dia hitondra fitahiana ho anareo rehetra. Amen. Ity fotoanandroany ity moa zany dia fotoana ohatrany hoe zany hoe international, zany hoe misy malagasy avy lavitra any izay tonga eto ka dia izay tsy voateniko dia mba tonga dia mitsangana izy dia mba miteny hoe zay avy any firenena hafa zany. Ny fantako zany dia ny avao Allemagne mangataka azy ireo andrasa aloha vita ny fizarana an'le fanomezana dia hita tsara hoe ireto ny avy any Allemagne. Ometsika ho fahofantanana mavitrika mihitsy ireo izay mitsangana rehefa avy eo. Ho an'ny zareo vao tonga moa zany dia efa eo tsika, tsangatsika ny tanantsika dia alefa porofo ny fandraisanareo anareo, fandraisanay anareo ampitiavana izao ho fahofantanana omena anareo izao. Eny ary efa nahazo dolo ve ny mety? Eny ary ireo izay avy any Allemagne ary mangataka anareo hitsangana. Nanao rodobe zareo tamin'ny heriny izy efa peta be ny tonga teto. Reto indray ny andihan'ny faharoa izay tonga eto ameo ny fahofantanana mavitrika zareo vavy malala. Tonga sonareo misaotra betsaka na fohy fotoana anatrika izao fotoana izao. Ny fantako dia misy koa avy amin'ny Belzika. Afaka mitsangana ve izy ireo? Avy amin'ny Belzika mbola tsy tonga hony. Misy lavitra be mihitsy avy any Hongrie. Tsy tetena hoe te hafa izy ireo fa ametsika fahofantanana be. Avy any Hongrie izy roa vavy ireo dia avy any Hongrie ny tonga eto noho ny fitiavany atsika. Dia porofonay aminareo roa izy roa vavy ny fitiavana anareo dia omenay ho fahofantanana be mavitrika ianareo. Misy tsy voateny ve ny avy any amin'ny firenena hafa tonga eto. Afaka mitsangana izy dia miteny hoe avary zahay. Madagasikara. Iza le avy any Madagasikara vao tonga tamin'ity herinandro ity. Tsisy ve? Vao nahitanay. Ireo korala izay hira rariva efa eo daholo ve? Eny ary menatra zareo fa rariva izy tsy menatra fa hira amintsika eto. Mangataka ny membre fiangonana La Selle Saint-Cloud mba hitsangana amin'izao fotoana izao. Raha lasany vavy malala, ireo zany zahay ao amin'ny fiangonana La Selle Saint-Cloud. Vitsy noho ianareo ka dia mametraka fisaorana be da be ho anareo izahay ankehitriny. Dia ho fahofahoantsika tanana ireo izay mipetraka sy ireo izay mitsangana. Tsika rehetra zany manao an'ilay izy. Eny ary omeko rahalala tafita indray izao ny fitenenana fa hanana fiarabana manokana ihany koa izy. Izany fiarabana-rahalahy izany dia feno, tsy misy banga ho sosoana intsony zany, tsy misy madilana ho teterana ihany koa. Kanefa ity fotoana ity araka ny nambara teo dia manokana satria nandritra ny herinandro isika dia niaraka nitondram-bavaka nanasa ireo fianakaviana sy namana anatrika ny conférence ka dia tonga ity ny fotoana amaranana izany conférence izany. Dia araka ny tendra lahalany teo dia misaotra antsika rehetra amin'ny fanotronanareo fa fitiavana lehibe izay tsy ho avalinay fa Andriamanitra tompon'ny fitiavana sady fitiavanareo teo anao maly izany amintsika tsirairay. Ety amin'izao tontolo izao dia manakaja ny fotoana lehibe anankiray rehefa hatrehiny manam-pahefana. Ary amin'izao fotoana izany dia tononona ireo ambaratonga pahefana ireo olona izay mpanatrika eo. Amin'ity sabata maraina ity raha lasana bavy dia mahafaly no milaza amintsika fa ilay tompon'ny tany izay rehetra eo aminy dia eo ambanin'ny fahefana izao fivoriana izay ataontsika izao. Lehibe indrindra izany. Amen. Nefa atao ahoana moa ny angina raha toka mahita ny fanotronan'ireo ray aman-dreny am-panahy maro be avy lavitra sy ny akaiky izay mifanotrona ka tonga eto koa amin'izao fotoana izao.
tsy sanatria hoe ho afaka vahana tahaka ny ketsakory na hosorotsorotana tahaka ny volo izao mpanatrika rehetra izao fa ho iaho hoe mendrika raha mba ho arabaitsika manokana ireo ray aman-dreny am-panahy ireo a na dia eo ara ny fahateren'ny fandaharam-potoanan'izy ireo a dia nanolo tena izy ireo a mba anotrina antsika hiaraka eto amin'ity sabata ity tsy omby moa tetỳ anoloana fa raha ny tena fandriana dia mba hoe niaraka tetỳ anoloana tetỳ avokoa ka amin'izao fotoana izao dia hoy aho aminareo hoe misy mpanompon'Andriamanitra nanolo tena an'Andriamanitra marobe eto misy nefa misotro ronono misy ny mbola misotro rano sy misotro dite fa eto amintsika eto daholo izy ireo ka mba hangatahako indrindra re ampanajana ireo izay mpitandrona misotro ronono kanefa tonga manatrika eto amin'izao fotoana izao mba hitsangana vetivety eny ampitoerana eny ianareo ray aman-dreny Léoné ray aman-dreny Jacobin mbola misy ve ya dia mba hiangaviako ndraiky koa mba eo ihany ianareo amin'ny rahalahy azafady indrindra fa tsy ela akory tsy ela ireo mpitandrona izay tonga eto fa tsy mbola misotro ronono amperinasa izany mba hiangaviako ianareo mpanajana mba hitsangana eny amin'ny toerana misy anareo tsy raharay avy eny misy ve tompoko ambara tamiko fa misy aho mpitandrona na tsy avy eto amin'ny Île-de-France ary fa vahiny tonga manatrika eto misy ve tompoko misaotra anareo ray aman-drenisany makasitraka indrindra mbola miangavy anareo hitsangana eo ihany koa zao ndray dia manasa an'ireo izay loholona ny fiangonana any amin'ny toerana misy azy tsy raharay avy ihany izay nandao ny fiangonana fa tonga ihany koa manatrika izay fotoana izao mba azo fantarina ve tompoko mba hitsangana ireo loholona rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao misaotra indrindra tompoko ianareo ireo zany no atao hoe ministry ny evanjely na atao ihany koa hoe ambasadoro ny Kristy noho izany dia rehefa teo ambany fahefan'Andriamanitra nanaovana izao fotoana izao dia fifaliana sy voninahitra ihany koa hoe misy ministra ny evanjely manatrika izao fotoana izao ary misy ambasadoro ny Kristy ka dia ny andolo-lanitra ny rotsaka aminareo ary ny tsirony tany amelombelona aminareo mandrakariva itsika kosa dia hiaraka no fahofantarana azy ireo akasitraka azy ireo amin'izany fahofoizan-teny an'izany ary ombanareo mandrakariva ny tompo eo amin'ny asa masina izay nanoloranareo tena misaotra indrindra tompoko Agnanasantsika hitsangana maka ny tenin'Andriamanitra. Ny teny vakiako amin'ity maraina ity dia voasoratra ao amin'ny Korinthiana 2:7-9 sy 7. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no hojinjany, fa izay mamafy be dia be kosa no hojinjany. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay iny ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpame amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Amen. Vavaka isia tompoko. Raha masazany an-danitro mbola tianao teny fisaorana anao zahay, teny fankasitrahana satria no tantananao sy novombinao ka tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity. Andriamanitra lehibe tokoa ianao, Andriamanitra mahery, Andriamanitra be voninahitra ary manaiky ny mbola iainonay mpanota. Misaotra raha io satria ianao no mitantana ny fiainana isan'andro ary mbola mahatoza ao anay. Te hanome voninahitra anao zahay, te hiderana anaranao amin'ity sabata ity ka dia mangataka aminao reo mba enonao zany vavaka izany. Raha nolotra ny fanatitra sy ny ampafolony izahay izay anjaranao ihany dia mangataka izay raha io mba tsy hojerenao ny tsy fahamerehanay fa ny fitiavanay, ny fahavononanay anolotra amin'ny anaranao mba izany reriany anio no enonao. Ianao no Andriamanitra lehibe ka dia hoderaina mandrakariva hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika mamerina ny fanatitra sy ny ampafolony ka misy
fandalovana indroa, izany hoe ny fandalovana voalohany ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony dia ny fandalovana faharoa kitapo mangamanga ho an'ny fanorenana. Ity fiangonana Laselle Saint-Cloud ity moa zany araka ny fantatritsika dia mbola mpanofa trano ihany fa manam-pikasana kosa hanana trano mba ho tompo-trano zany ka dia zay ilay fandalovana faharoa fanatitra ho an'ny fanorenana amin'ny kitapo mangamanga. Voilà. Kitapo menamena ny voalohany ary ilay fanatitry ny faharenana kitapo mangamanga. Ary raha mahita sika TPE zany carte bleue dia androany ho an'ilay fanorenana zany izay amin'ny carte bleue izay carte bancaire. Amen.
toko fahavalo amby roapolo andininy fahatelo amby folo izay vakiana toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ataon'i Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha miaino ny didin'i Jehova Andriamanitrao izay andidiko ho anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Amen. Faly miarabantsika ry rahalasana baba malala tonga eto amin'ity tempolon'i Jehovah namena antsika tamin'ity sabata maraina ity. Faly miarabantsika tsirairay avy ny tenako. Fomako rehefa manao toriteny amin'ny olona betsabetsaka ohatr'izao dia miaraba manokana tsy ataoko hoe tsongaina nisy mibe sy maro izy ireo fa fantapantatra dia hitako dia mahafaly anahy mahita anazy mahita ny rahalahy dodoa zao dia za manao ny ianao rahalahy dodoa dia faly mahita anao manokana. Dia rehefa avy eo koa nahita ny rahalahy tahina avy any Marseille ve io satsy faly miarabanao rahalahy tahina avy any Marseille dia rahalahy Todsoa moa zany efa hitako izy avy any Collonge faly miaraba ny rahalahy Todsoa koa dia maro dia maro amintsika zany mety hoe efa mifankahita tava tamin'ny tenako dia misaotra an'Andriamanitra lehibe manokana antsika tonga amin'ity toerana ity amin'izao sabata maraina izao. Tamin'ity herinandro ity zany dia hitanareo reny famelabelarana tamin'ny télévision reny izay nataony tenako sy ny pasteur président fédération Madagascar centre ny Madagascar dia manodidina ny Joseph tantaran'ny Joseph no lahateny rehetrarehetra na ara-pahasalamana na ara-panahy zany. Dia neritreritra zany hoe inona reny atao toriteny amin'ity sabata maraina ity dia ataoko amin'ny teny frantsay izy reveo dikako amin'ny teny gasy manao hoe viser l'excellence à travers le modèle de Joseph. Viser l'excellence à travers la vie de Joseph. Sarotra be mandika l'excellence amin'ny teny gasy raha latafita loatra ny hitako hoe mahay teny gasy be ahoana raha latafita ny tena fandikana an'ilay excellence fa jerevina fahombiazana atsarana ambony sarotrarotra kely izy ahoana raha latafita mba tonga dia manaiky anao voaka raha venao miteny azy ataontsika hoe ny tsara indrindra zay atsarana ambonina tsara indrindra. Ry rahalasana mba malala tsy hoe hivorivory eto amin'ity toerana ity tsika amin'ity maraina ity tsy hoe iahona amin'ireo rahalasana bava fotsiny ny hitako avantsika eto fa matoa-tsika tonga eto amin'ity toerana ity amin'ity maraina ity dia ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy misy un appel divin à monter plus haut. Naverenkely raha mba mety aminareo un appel divin à monter plus haut.
fa maninontsika no tandregnin'Andriamanitra mba mifize l'excellence. Fa ahoana isika voakan'Andriamanitra no tsy mba mieritreritra hoe andao mba vizen'ny excellence tsika. Mazava be ny tenin'Andriamanitra raha lasana Bavamalala. Ao amin'ny Deutéronome matoko 7:17 vovakita. Miala tsiny fa misy ny teny ramana hoe fa amin'iny professeur tsy mbo mamaky an'ity zavatra ity. Dozy izy zao hoe zao le izy tsotra. Raha nabavoaity zany ao amin'ny bokin'ny hoe premiers écrits. Dia ny teny manao zao izy hoe tonga amin'ny teny frantsay izy fa tsy nijery kely mihitsy hoe le temps viendra où la parole, où beaucoup seront privés de la parole écrite. Le temps viendra où beaucoup seront privés de la parole écrite, mais si la parole est gravée dans notre mémoire, personne ne pourra nous l'enlever. Dia miezaka zany, miezaka ny tenako za moa za mpampianatra dia mba miezaka mba manao tsenjery maimbo, tsy ataoko hoe tsenjery maimbo. Mba ataoko zany zay tadiavana an'ilay toko sy andinina, satria rehefa anerinany tokoa dia tsy afaka anana baiboly zany intsony tsika, anana fotoana anaovana baiboly zany intsony. Comme Deutéronome toko 7:19 dia zao mivolasa mivaky teny manao hoe l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Dia le tony tena mahafinaritra anao hoe tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas si tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu. Mazava de mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe si tu obéis au commandement de Dieu l'Éternel, tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. Amen, sa tsy amen. Car raha misy amintsika zany tsy resy lahatra amin'izany dia na tsika tsy miobéir amin'ny commandement de Dieu, na tsika mieritreritra tsika tsy zanak'Andriamanitra. Fa raha tena zanak'Andriamanitra tsika dia zao l'Éternel te fera de toi la tête et non pas et non la queue. Dia ary amin'ny boky Malaki toko 7:20 koa dia tena misy tena toko 9 tiako be mihitsy izy manao hoe et de nouveau, voici de nouveau, nasiana le hoe de nouveau mihitsy hoe zany hoe taloha zany efa nety nisy an'izay taloha fa dia somary lasa le izy fa ankehitriny toy izay et voici de nouveau vous verrez la différence entre le juste et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il doit y avoir une différence. Tsy maintsy misy ny tsy fitoviny fa raha tsy zany tsy zanak'Andriamanitra tsika, raha tsy zany tsy juste tsika. Ary zay mahatonga l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut. Amen. Joseph raha lasana Bavamalala dia tena c'est l'exemple même de quelqu'un qui vise l'excellence. Satria raha jereva anao bokin'ny le Genesis 7:30 dia zao voalaza mivaky teny ao manao hoe l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Amin'ny teny gasy dia hoe ary miverimerina foana io manomboka amin'ny Genesis 7:30 parapatonga any amin'ny Genesis 7:50 dia hoe l'Éternel fut avec Joseph. À chaque fois raha ohatra nisy ny andinika l'Éternel fut avec Joseph. Niaraka tamin'Andriamanitra foana Joseph. Tamin'ilay preuve rehetrarehetra nijerevana rehetrarehetra iny dia niaraka tamin'Andriamanitra foana Joseph. Ary dia hoe et la prospérité l'accompagna. Amin'ny teny gasy dia hoe ny fahombiazana nanaraka azy. Amen. Zany hoe raha Andriamanitra zany miaraka aminao dia mahomby ianao. Raha Andriamanitra zany tena miaraka aminao dia mahomby ohatran'ny Joseph koa ianao ry raha lasana Bavamalala. Ko amin'ity marain'ity zany, amin'ity atoandro ity dia hijery an'izany viser l'excellence zany tsika à travers ny fiainan'ny Joseph ity. Voalohany indrindra dia hoe l'excellence dans la fosse. Haitsika tsara ny tantaran'ny Joseph narian'ireo rahalahy tao anatin'ny lavaka izy. Dia araka ny tamin'ny herinandro itsika dia manao hoe be dia be amintsika reto ny zany ao anatin'izany la fosse zany lavaka tsy hitan'olo, tsy hitantsontsika zay atao. On est trahi par les gens, on est rejeté par la société, on est stigmatisé à cause de ce que nous sommes. Ary ohatsika be dia be zany tsy mety rahaty rahalahy
Avez so de vos fingers, on est trahi, on se sent trahi, on se sent abandonné, comme si nous sommes autant de Joseph atao anatin'le lavaka isika. Maro zany sa tsy marina. Ary be dia be mihitsy no rehefa tena ao anatin'io lavaka io dia zao tonga dia hoe zay rangahy tsy hanotsony aok'izay, tsy miangona atsony izy. Tadio tsara ilay nitegiko taminareo tamin'ny sabata farany teo manao hoe aza miala atao anaty sambo. Na dia me se sentir renao hoe trahi, na dia me se sentir renao abandonné, aza miala atao anaty sambo. Ty fiangonana ty, ny fiangonana itsaina Jesosy Kristy ro avy tsy ilainy amin'ny ranon'anitra, aza miala atao anaty sambo ianao. Amin'ny Filipianina 4:4 andininy fahenina ho an'ireo izay mieritreritra ny hoe blessé, rejeté des hommes ataony Jesosy, ataony apôstôly Paul manao hoe ne vous inquiétez de rien. Verimberina foana io tamin'ny herinandro iny. Ne vous inquiétez de rien. Dozy izy manao hoe zarao amin'Andriamanitra à travers une prière tiako be hoe par des prières et des supplications. Les supplications zany manko tena mitalao mihitsy ianao Andriamanitra. Mafy be kely manjoa anato anaty lavaka ato hoe mafy tena mafy loatra nge abandonné ny olona rehetrarehetra nge za. Dozy izy apôstôly Paul, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Les problèmes anao le ao anaty lavaka io mihitsy zarao amin'Andriamanitra zany besoin anao zany. Fa izy no iahy anareo. Restez excellent même dans la force. Ça c'est la force d'un chrétien. Azay vovoa amin'ity marainy ity. Restez excellent même dans la force. Même si vous vous sentez abandonné, même si vous vous sentez perdu, restez excellent même dans la force. Ni faharoa de hoe restez excellent dans la tentation. Aitsika tsara zany tantara fa Josefa zany rehefa tonga tao Egypte na mira atiky be le tantara ao satria raha nijery tsara raha na nihaino pasteur Fanera koa nareo dia zao ozy izy hoe noho ny fisiany Josefa matetika amintsika tonga dia le tentation tamin'ny vadiny Potifara ny fantatsika fa le fandeha le tantara dia hoe la présence de Joseph au sein de cette famille a transformé complètement la vie de cette famille. Lasa hoe nahazo bénédiction izy à la maison, mais bénédiction aussi dans les champs. Zavatra tena goavana izy zany io. Zany hoe le zanak'Andriamanitra le tena tonga la Joseph ty zany no tonga tao amin'le famille io dia tonga dia nitondra bénédiction ho any. Aingany mba ohatra zany tsika raha lasiana vavimalahy. Vao tonga amin'ny toerana anankiray ianao dia tu apportes la bénédiction. Ça c'était Joseph. Dia le olona nandray anazy lasa tena béni dans tous les sens du terme. Amen. L'excellence visée, l'excellence dans la tentation. Misy ny vadiny Potifara. Vous dites, Joseph était seul. Dia zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky amin'ny Genèse chapitre 37 hoe tenteny le vehivavy izy pendant tous les jours. Be dia be raha lasiana bavy malala. Sika reto miady amin'ny fakapanahy daholo. Que ce soit l'adultère, que ce soit le vol, que ce soit le mensonge, et que ce soit aussi la colère. Zao lazainy Jesosy Kristy amin'ny Matthieu 5:22 sy 2:20 hoe raha misy miteny hoe amin'ny rahalany hoe raka dia manino izy ianao? Mpamono azy ianao. Raha si vous vous mettez en colère contre votre frère, vous êtes puni aussi. Ohatran'ireny hoe namono olona ireny. Firy amintsika no mamono olona dans la journée à travers nos colères. Firy amintsika. Dia amin'ilay tentation dia tena tiako be ilay tenin'ny apôstôly Paul sady mijery montraine satria efa nanao tamin'ny rahalahy Alain hoe tsy maintsy ataontsika fohifoly izy. Zao lazainy ao amin'ny tiako be ilay Romaina 7. Romaina 7 manomboka amin'ny 9:20 dia hozy ny apôstôly Paul hoe ce n'est pas le bien que je veux que je fais, mais c'est le mal que j'ai.
dia tsy ny zavatra tiako izay sitrako no ataoko fa zay ialako. Nareo ve tsy mba manao an'izany? Mba te ho tsy tezy izany tsony, mba tsy tenao zao tsony, mba tsy tenao zao tsony a. Nefa dia mbola izany ihany. Ozy zalahy ny Alexis any, ny Alexis Rakotso any, ny Alexis. Dia io ianao, dia io ianao. Dia efa niteny le olona anankiray manao zara nga manompo sao dia tena somary tenao tsara fanahy mihitsy a. Fa rehefa vetivety izy dia mety mivadika. Ozy indray le déconne anankiray dia ohatr'izay. Dia zara nga manao. Tozy ny apôstôly Paul hoe tsy izaka ilay mahatonga an'izy fa c'est le péché qui habite en moi, ozy ny apôstôly Paul. C'est pas moi, ozy ny apôstôly. C'est l'apôtre Paul qui a fait le diagnostic. Matotsika mbola ao anatin'io le tentation io, ao anatin'le fakapana io. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui habite en nous. Délivre-moi encore. C'est notre apôstole Paul. Qui c'est qui peut me délivrer de ce corps de pécheur? Dans apôstole Paul, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christian. Si vous voulez rester excellent dans la tentation, contre les tentations, Jésus-Christ nous avons comme délivré. J'aime bien le terme délivrer. Israélien, nous avons comme délivré. Troisième, l'excellence dans la prison. Ni Joseph a dit, il va tomber les prisons de Joseph. C'est extraordinaire, exactement comme il était dans la famille de Potiphar. Il va tomber en prison, des gens, voilà, ça va quitter, manoé. T'es dans la chef pays, tam que ils ont l'esclave, ils ont l'endev, ils étaient dans sa demande, c'est égyptien de couris, égyptien de couris. Il était devenu tout d'un coup le grand chef dans la prison. Il était toujours excellent. C'est ça la prédication de la bonne nouvelle, chers frères et sœurs. C'est la prédication de l'évangile. Il faut que nous soyons excellents. Il faut que nous soyons en haut. Arsène n'a ton Joseph, ça y est. Genesis tout fois. Il était devenu le chef de tous les prisonniers. Grave, tout a dit que chef de les prisons. Et l'Éternel fut avec Joseph. Il n'était pas le chef de ses prisonniers. Tu es excellent, mais tu es complètement emprisonné. Emprisonné par beaucoup de choses. Tu sais que se mettre prison, non, ça m'entend, tu es mettre prison. Va péter, tu ne se sentir, tu vas mettre quelque emprisonné. Emprisonné. Son la c'est qui a dit ti maranti manawe omni zona tukva dimebefulondin fafit tout c'est si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. One now they en prison you. Tena fogeza tsitano tsuzy atao. Dia zao ny tenin'Andriamanitra aminao ty marainty manao makanisa anao aty amiko. Les demeurer maksika matetika mavoatsika dia zao les demeurer iny atsika dia demeure temporaire fotsiny. Mialatsiny a na indray rehefa sabata fotsiny mba hoe demeurer 2 heures fotsiny dia demeurer 1 heure fotsiny dia demeurer voavoaka ny fiangonana dia tsy demeurer tsony. Mandritra semaine moa dia tsy adino tanteraka mihitsy le verbe demeurer. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, et que ma parole demeure en vous et demandez tout ce que vous voulez.
ho afaka amin'izany prison zany ianao. Fahaefatra, l'excellence dans l'élévation. L'élévation. Josefa raha lasa anavavy malala dia tena napekarina. Le teny ary amin'ny Deutéronome toko fahavalo-ambiroapolo andiny fahatelo ambin'ny folo dia tena napekarina Andriamanitra, ny élevena Andriamanitra goavana. Inona fihavarana lasa inona izy? Lasa gouverneur de quel pays? De l'Égypte. Oh rahalahy. Lasa zany ianao raha la Christian, lasa makany États-Unis any ianao dia lasa gouverneur any ianao ohatra. Na raha Alain lasa makany any Moscou dia lasa gouverneur any ianao ohatra. Amen. Vita ve zany sa tsy vita rahalahy? Zay le miaraka amin'Andriamanitra. L'Éternel fut avec Joseph et tout était possible. Inimaginable zany hoe gouverneur zany. Ahoana izy lasa gouverneur tampoka? Ahoana lasa gouverneur? Raha antsika zao zany dia tiany misy fianakaviana izay dia manao zay hoe I am directeur. Za tena je suis directeur zao. Je suis gouverneur zao. Io le teny gasy hoe mipotsina tanteraka ohatran'ny baolina ireny raha ladodo. Je suis. Vao mahazo poste kely tsika. Je suis. Zay l'élévation. Fa jerefo mba avakio nge amin'ny chapitre 41 angambany zay na 42 fa tsy nanao an'izany je suis izany mihitsy Josefa na kely ary. Fa izy Josefa manao hoe c'est à cause de Dieu. Noho i Andriamanitra dia lasa zao. Noho Andriamanitra dia lasa zao. Zany izy raha rahalahy. Zay le ataon'i Josefa zay. Tsy izaho mihitsy natonga ohatr'izao fa Andriamanitra no natonga anahy ohatr'izao. Ry lasana bavy malala. En Philippiens toko faharoa andiny fahatelo dia izy manao hoe que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Oka anana fanetretentsika raha lasana vavy malala. Io fanetreten'io no tena zava-dehibe. Salama hoe l'humilité précède la gloire. Dia ohatran'izay zavatra niseho tamin'ny Josefa. Sady mijery montre ana fa sy fefana ozy raha anay raha mba mety dia atotika sy fefana izy. Dia nisy zavatra anankiray. Zay zany l'humilité oka mba hijanana humanité ary hijery ny hafa ho ambonitsika isika. Vao tonga ao am-piangonana dia aza mieritreritra anao hoe zako ambony noho ity, za Josefony ity. Hainao zay le kely indrindra hijeran'ny olona ambony noho ianao. Alors dans la société, dans une association, c'est très important d'avoir cette attitude-là. Amin'izao fotoana izao taloha manko ry raha lasiana mba mpampianatra ny tenako. Taloha zany dia hoe zao ny style d'enseignement, je suis le professeur, je reste ici, vous êtes mes étudiants. Dia tonga dia écoutez-moi. Zao ray sao nataonareo. Zay le style tranainy be zany. Amin'izao fotoana izao dia hoe l'enseignant est aussi étudiant que les étudiants. Satria samy mianatra daholo. Zay mahatonga le horizontal amin'izao fotoana izao. Tsisy tsony les descendants, les trucs descendants, ça n'existe plus en matière d'enseignement. Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Farren, l'excellence dans le pardon. Les mamela yelk. Map tuman mitsa verna mbola verna. Ozy izy madama fa manarina taitra vao maraina be satria zao mbola verna mamaky baiboliny dra. Dia zao lazay le amin'ny Genesis toko fa 10:10 manao hoe noho ny verina fandrolo le rahalahy Josefa, raha tokony izy zao dia efa mety nanomana totondro mihitsy Josefa satria raha nataony kosa dia tena totondro mihitsy. Dia rehefa nahita le rahalahy Josefa dia zao voalaza mivaky teny hoe il embrassa ses frères en pleurant. Zany tena famela eloka rahalahy. Tonga dia navelany eloka le rahalahy. Na dia nanana le vision tamin'ny voalohany zany, mialatsina hoe ny vision ny Josefa zany dia hoe
le gerbe le amboarany zalaretsy mitanondrika eo anoloana dôly. Ny vision de Joseph de hoe les étoiles, la lune, le soleil se prosternent devant lui, les 11 étoiles. Zany hoe Joseph zany tena il était parti pour être un grand dirigeant avant à travers cette vision l'izy. Fa dia zao noho ny nahitan'le rahalahiny izy dia tomany izy rahalahy. Mba manao na retsika e? Mba mahay mipardonner ve tsika? Io ny tena problème mialatsina. Professeur, moi, je ne suis pas pasteur, je suis un professeur, et je peux dire tout ce que je veux. Fa tena problème atsika dia io resaka pardon io. Io le tsy mahay mamela heloka io. Be dia be impiry. L'olona professeur zao fa l'olona efa angamba efa 70 taona l'olona foana. Rehefa tezitra aminao le membre dia efa le raha boatra zao anao rahalahy dia tonga teo. Maro zany sa tsy marina? Na moa dia ataonao zao anao tsy jerevana akory ianao. Satria ahoana tsy mahay an'le se pardonner io isika. Io le pardon io tadio nefa antiry raha lasana bavy malala. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:20 dia zao manao hoe raha misy miteny hoe tia an'Andriamanitra izy nefa makahala ny rahalahy dia ahoana izy rahalahy rabekoto pandainga. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et combien de menteurs articato? Firy menteurat. Za tsy andeha anisa sanatria tsy anisan'izany aho fa mampieritreritra zany raha lasana bavy malala. Raha ohatra si nous voulons être comme Joseph, raha tena amintsika marina Andriamanitra dia zao nous devons être les champions du pardon. Amen. Ary tsy maintsy champion du pardon tsika raha lasana bavy malala. Raha tena mpivavaka maro tsika, raha tena hitsena amin'ny Jesosy Kristy ho any avy eny amin'ny tsiraolandro tsika dia tsy maintsy champion ny pardon ianao. Raha izay lesona izay no tadidinareo dia tena zava-dehibe. Amaranako azy dia misy teniny ao amin'ny ino misy tao? Ao amin'ny Genesis toko 7:7 dia zao nataony hoe l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Ahoana izy? L'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire ce que Joseph faisait. Zay ny tiako mananatsika raha lasana bavy malala. L'Éternel va te donner de la réussite dans tout ce que tu vas faire. Amen. L'Éternel va te donner l'excellence dans tout ce que tu vas faire à partir de maintenant. Obéir au commandement de Dieu. Obéir à l'Éternel. Être comme Joseph. Être comme Joseph. Zaïeno, voyez, il y aura de la réussite, réussite, réussite. L'excellence, l'excellence, l'excellence. Izy amintsika ary amin'ity marainy ty mba te hanana zany amin'ny fiainantsika mba tsangano ny tanona e. Amen. Aloha mba mitsangana mihitsy raha mba mety. Andriamanitra mba hita amin'izao zavatra zao. Andriamanitra matoa miteny dia ho tanterahany zany raha lasana bavy malala. Il faut croire. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Jesosy dia mahay ny zavatra rehetra raha lasana bavy malala. Na androany ary ianao vao tonga teto. Mais c'est la première fois ianao vao tena manatrika zany conférence zany. Tsisy azary zany. Fa matoa ianao tonga teto dia Jesosy Kristy mihitsy no te hanome anao an'izay réussite zay dans la vie. Ary Jesosy Kristy mihitsy te anisy fanovana eo amin'ny fiainanao. Comme l'exemple, comme le modèle de Joseph. Une vie bénie, une vie de réussite, une vie d'excellence. Zao no vavaka manokana tsirairay tsika. Dia rehefa avy eo faranako mivavaka ilay izy.
Seigneur, notre bien-aimé Père Céleste, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous aimes personnellement, Seigneur notre Dieu. Tu nous as donné ta parole ce matin, nous disant clairement que nous pouvons occuper la première place, que nous pouvons être très hauts comme Joseph, parce que tu es avec nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Que tu puisses demeurer en nous, Seigneur notre Dieu. Que ton Saint-Esprit puisse nous conseiller afin que nous puissions rester toujours debout, excellent. Et que la réussite puisse se manifester de façon permanente dans notre vie. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Misira kely tolotra antsika zany ty fa na dia tsy dia mbola mahay mira tsara ary. Tompo, tsy haiko niangina fa tena re sy naolatra ho izaho mamenatra ireo eloka sy ny adalana natao ity aho matsapa ny fitiavanao aho mamay ny fitsapana manaiky aho zay no lalana anefenao aho isarako anao indrindra tompo nahoana no nitsiaka sitraka fo fa ny fiainako dia avy aminao nahoana no nitsianakao ianao no natozao aho ekeko tsy salasalana ny tantananao aho ekeko izany fa ny fahasoavanao no natozao aho. Tompo ny andro mahory mavesatra indrindra no lalovako mafy ny fisarahana aminy ma olombelona nefa nanehonao fagagana na izany aza tompo tsy toa manaiky aho zaho no lalana ny androko anio omaly sy androany indoko foana favy aminao nahoana no nitsiaka sitraka foana fa ny fiainako dia avy aminao nahoana no nitsianakao ianao no natozao aho ekeko tsy salasalana ny tantananao aho ekeko izany fa ny fahasoavanao no natozao aho mamay ny fitsapana manaiky aho zay no lalana anefenao aho isarako anao indrindra
tsiaka sitraka anao fa ny fiainako dia avy aminao nahoana nono tsy anakao ianao no natozahoay ekeko tsy salasalano ny tantananao a ekeko izany fa ny fahasoavana no natozahoay ianao no fiainako
miangavatsika rehetra hitsangana amarana n'izao fotoana izao sahady hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray malalo, tapitra sady ty tapany maraina ity. Ianao mahita ny foniny tsirairay avy izay tonga manatrika an'izao fotoana izao, nareo izay nanatrika à distance. Fantatrao ny préoccupation tsirairay avy Andriamanitra. Malala ny fo, malala ny fisainany tsirairay avy ianao. Nanandratra vavaka izahay, nanandratra hira izahay. Maro ny zavatra nataonay Andriamanitra, raha nisy ny tsy nety, raha nisy ny tsy araka ny sitraponao dia mangataka indrindra zay famelan-keloka fonana fafao izany. Fa aoka kosa izay zavatra akasitrahana eo anoloana ny masonao sy ny fonao no henonao. Ankehitriny koa Andriamanitra dia misaotra ny amin'ny mofinaina izay henonay tamin'ity andro androany ity. Tompo malalo, izay tsy avy aminao dia mbola angatahana ihany koa Tompo malalo, esory sy ongoty izany. Fa izay avy aminao kosa dia omeo anay ny fo misokatra, omeo anay ny saina misokatra mba hahafahanay mandray sy mampiroborobo izany eo amin'ny fiainanay. Ka dia ahita excellence tokoa ny tsirairay avy aminay Tompo malalo, ahita fahombiazana feno eo amin'ny fiainanay. Ary ho hitany manodidina izany, tsy sanatrian' izany Andriamanitra irehirehana fa ampisehoana kosa ny voninahitrao. Dia mitahiny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra mba hanehoana voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra ray malalo, fangatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.
amaranana zao fotoan'izao a dia mbola manasanao a anokatra ny foamam-pananao ary ampifantika ny fijerinao any amin'i Jesosy fa handray ny tsodrano avy any amin'ny isika. Ray soary ny tsodrano. Ho voan'i Jehovah ho anao any ny lanitra tranony fitehirizan-tso. Andatsahany ranondorana amin'ny tany amin'ny fotoany sy hitahiny ny asa tanana rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ho ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Raha miaino ny didin'i Jehovah Andriamanitrao izay andidianao anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Amen. Afaka mipetraka isika farany eo zany fotoanantsika andao maraina manao fotoana indray isika ny hariva amin'ny roa sasany amin'ny telo eo tsika no anomboka eto hiaraka amin'ny professeur indray isika melabelatra kely loha hevitra ay izy ary rehefa vita zay dia anaraka ny concert isika ka dia irava ampilamina antsika zao izahay ety aloha ny voaka mialoha dia misy diakona mamoaka itsika ilamina izany rehefa avy eo fa izao rehefa mivoaka eto sika alohan'ny sakafoanantsika any ambony dia mivoaka aty sika ery zany ny idirantsika ny ivoahantsika fa misy mandra-pianja sakafo dia misy zavatra tsakotsakotsika kely ao dia avy eo tsika afaka 20-30 minitra eo zay vao miakatra misakafo rehefa mameny topy zareo ao ambony ao ka dia ivoaka ampilaminana zany sika misaotra indrindra tompoko.
Thank you.